no nanolotra zava-baovao eo amin'ny taranja fampianarana. Ezaka ho azy ireo ny manitatra fahalalana ho an'ny mpianatra. Manokana ny filière vaovao ny informatique statistique izay ny orinasa ny anisana gatakazy fa miasa be any amin'ny setry ny orinasa zao ny fampianana ny statistique izay no atao traitement informatique zany dia bebe ny tsena zany misokatra amin'io. Eo koa zany ny fivelarana tourisme zany misy ny tourisme environnement izay teto amin'ny SPM efa nisy fa amin'ny titondry koa dia misy hoe tourisme et hôtellerie zany izay hosokafana ihany koa noho ny fivelarany sietry ny tourisme amin'izao fotoana zao. Zava-baovao dia ny signature na convention izay natao hanamafisana ny fiarah-miasa eto toerana satria ny mpianatra moa vitsy dia vitsy no andeha ho any ampita raha ny fiainan'ny malagasy ny jerena dia zahanay zany no hoe mba ahitan'ireo mpianatra ireo eto toerana ny zavatra mitovy amin'ny zavatra tokony ho azo raha mandevaka any ivelany izy. Zany hoe fanatsarana ny tontolon'ny sekoly zany avy amin'ny alalan'izay fifandraisana amin'ireo orinasa isan-karazany mila ny mpianatra izay vokarinay. Ny mpianatra tokoa no afaka misafidy izay fianarana tiany eny amin'ny ambaratonga ambony eto Andrenivohitra. Vaovao avy any amin'ny École nationale d'informatique ny Fianarantsoa misokatra ny fisoratana anarana fifanana itirana taona voalohany amin'ny licence professionnelle na L1 sy ny taona faharoa amin'ny ingénieur master 1 zany amin'ny 20 octobre izao ny daty farany amin'ny fisoratana anarana ary ny 17 sy ny 20 octobre kosa no fifananana. Mikasika ny lafiny fambolena kosa fantatra izao fa anatin'ezaka fanatsarana fambolena ny amboribory-tany fahenina eny Ambohimanarina amin'izao fotoana izao isy ny fivorimben'ny mpamboly izay ho atao amin'ny asabotsy ho avy izao tolakandro amin'ny teloro amin'ny porofokotany antany Tetsimo mikasika izay fanatsarana ny fambolem-bary izay ho an'izay manana tambary aminy ambany avaratra Ambohimanarina rehetra iny. Fa ho an'ny tasy arosika na soamatsim-bola tamin'ny CAS na Centre écologique Albert Schweitzer ny patimady na programme d'appui technique au producteur de Madagascar en Fokotany Ambohitompiray ao Ambatomirahavavy arivon'ny Mamorso zay finiasa rakotondrava. Commune Ambatomirahavavy no misy ny foibe toerany fandarana asa transorika teknika ho an'ireo mpamokatra eto Madagasikara na programme d'appui au producteur de Madagascar na patimady. Fandarana asa nanomboka amin'ny volana Jona 2022 ary 3 taona ny faharetany. Ny sahana famokarana fitaovana ento mampiroborobo ny angovo-maritra sy mivoatra na énergie renouvelable toy ny asa tanana sy angovonainy. Ny andraikitra ihany koa famokarana fitaovana fanamainana sy fitehirizana legioma na voankazo izay hanomezan'ny patimady fampiofanana mpiasa raikitra 12 sy mpanao isan'andro 5 no mampiodana ity toeram-pamokarana eto ity izay afaka mifaninana amin'ny tsena iraisam-pirenena sy famelomana ny tsena anatiny amin'ny vidy mirary saingy misedra olana eo amin'ny lafiny herinaratra. Fotoana zao zay mbola mampiasa motera mampiasa groupe nefa ny anatsina sy tiana lasa misy fiantraikany any amin'ny vidin'le zavatra izay tiana zany apirary kokoa an'le fitaovanay dia tena miantso manantso avy amin'ny tompona andraikitra mihitsy zany zay raha misy miasa zany amin'ny lafiny fampidiran-jiro ety amin'ny faritra ety amin'ny ety Ambatomirahavavy ety fa tena fantatra fa tomponantoka ny patimady tamin'ny fanomezana fitaovam-pianarana sy vatomamy ho an'ireo ankizy afaka CEP6M tao amin'ny EPP Fokotany Ambohitompiray commune Ambatomirahavavy zany hoe misarana iasa solokoa ny patimady. Fanirany asa tamin'ny fitsaboana maso maimaim-poana tamin'ny faritra Itasy iny ny zareo mpitsabo vetsy amin'ny FLM Ambohipao aratsika vetra miaraka fampiananto malala sy Jean-Baptiste Rajonarvao. Roa volana katroka tamin'ny alarobia 9 oktobra lasa teo no nanatanterahany fikambanana mpitsabo maso maimaim-poana izay nitarihan'ny Dr Jomson Alice ny tetikasa fitsaboana maso taty amin'ny faritra Itasy. Nisy mpitsabo maro mono ny fandimbona natanteraka ny asa tamin'izany izay nizara vondrona 3. Nisy 4,000 ny olona tonga nitsabo maso tamin'izany ka ny 30 no nanala katarakta. C'est on a plutôt vision 2020 une vision 2020 io dia zavatra miady amin'ny atao fahazambana indrindra fa fahazambana izay asoloana na atsona amin'ny teny vahiny hoe CCT vitava. Ny antony nanaovanay ny fitsaboana maso aty amin'ny faritra Itasy
dia mba azahoana mitsinjo ireo vahoaka izay tsy afaka miakatra ny tanàn-dehibe karakara maso dia naleonay nanatona ny vahoaka aty ary koa mba atombo ny ambainday ny fitsaboana maso izay ataony ao amin'ny hôpitaly laterana nanampibetsaka tamin'ny fanatanterahana izao tetika asa izao ireo solotena mpanjakana maro tonga tany an-toerana izay nahitana ny mpikambana ao amin'ny HAT sy ny lehiben'ny faritra Itasy. Tanjona amin'izao tetika asa izao moa ny analana ny fahasairanana ny maro amin'ny fitsaboana maso. Lafiny fitsaboana ihany anoizantsika izao vaovao an-tsara izao ampitombona ny kinésithérapeute eto amintsika io ny fantatra nandritra ny fandokafana ny andro faharoa nampahafantarina ny fomba hitsaboana dia olona tapaka taolana sy ny fanaovana rééducation azy ireny.